Faly miarabantsika rehetra indray rakizy. Ary faly indrindra indray androany hanolotra tantara mahafinaritra sy mahavariana ho anao. Enoy tsara ary. Quiz. Pitsikilo, Stevie, Snoop. Sahiran-tsaina izy ary mila mpanampy amin'ny asa mahaliana ataony. Afaka manampy azy ve ianao? Vavitsoely izy. Oh! Izy angambo zany. Manahoana? Stevie Snoop no anarako. Pitsikilo ah, mila anao ah. Eny, ianao. Manana raharaha rivovahana. Oh! Manitatra izy. Eny ary, eo amin'ny 7,700. Tia ny tranga voalohany. Tena tsy ambara telo zany. Fa tena maika, satria tsy maintsy ataontsika antoka fa tsy ho latsaka ao anaty fandrika ireo mpanjifa tsy manahy. Pisy loka izy. Pisy loko maka vola amin'ny paosiny olona. Saingy tsy aharitr'ela. Tsy maintsy samboritsika izy. Misy fanazavana momba ny olona io ao amin'ny Baiboly. Filazantsarany Lioka 7:2. Anampy anao amin'ny fikarohanao io andohan-dalatsoratra masina io. Raha tsy manana Baiboly ianao dia manorata ty amiko fa andefasako anankiray. Raha ny faharoa, mila mitandrina ianao. Mampiasa fitaovam-piadiana ity lehilahy ity. Manozona an'Andriamanitra velona amin'ny teny manevatevy izy. Sarotra ny manarina ny dia-tongony. Mety ho 3:70 ny habean'ny kirarony. Mario ho anao ity andinitsoratra masina ity izay hitanao ao amin'ny Baiboly. Samuela voalohany 7:7. Raha tsy fantatrao hoe aiza ny misy an'io ao amin'ny Baiboly dia azonao jerena ny fizahan-takelaka. Zava-dehibe amiko manokana ny raharaha fahatelo. Tany amin'ny renirano nahitana faran'ity lehilahy ity. Volondrameva ny akanjony ary tsy frity frantsay ny sakafo tiany indrindra fa valala sy tantely remby. Nanasa ny olona rehetra hiara-iaina amin'Andriamanitra izy ka hiala amin'ny fahotana. Maro ny haino azy ka niaiky ny fahotany taminy. Raha mahita an'ity dia hiena ny rarin-tsaiko. Misy fanazavana fanampy ny hita ao amin'ny Matthieu 7:1. Ary ao amin'io boky, ao amin'ny Baiboly io ihany koa, ao amin'ny Matthieu 1:1 ka hatramin'ny 2:20 dia ho hitanao hoe avy aiza ny firazanany. Tiany Pitsikilo, Stevie Snoop ianao? Mba hanoratra aminay ny valiteninao. Marina izany. Azafady, tena tsara raha manao izany ianao. Maika ireo raharaha ireo. Mirary fifaliana lehibe ho anareo amin'ny famahana ireo olan'ireo ah. Pitsikilo Stevie Snoop. Ity ary no adresy malaka afaka hifandraisantsika. maellb@gmail.com na miantsony laharatarobia 038 09 280 82. Zay indray no anjara afatra ho antsika tamin'ity anio ity. Tahiny tompo daholo nanolotra ny tantara zokomy.